Ramadole, androana zany a iresaka ny ady tena izy. Io resaka ny Amerikana manafika ny Iran io a tsy de any loatra ny ady, ary ny ady tena izy a de mety afara amin'ny 3e guerre mondiale amin'ny taona. Fa ny ady ny tena izy dia tsy ireto akory no miady ato, fa ny Amerikana miady ankolaka amin'ny Chine. Zay io ady io no tena marina. Inona mo mahatonga an'izany hoe ny Amerikana miady amin'ny Chine? Satria tandindondoza ny puissance mondiale ny Amerikana amin'ny Chine. Resaka teknôlôjia io avolenta be ny Chinois amizao a, resaka militaire io, resaka BDP a, mino moa zany a, no alasa première puissance mondiale en Chine, manana suprématie Chine, de zay a no tiany Amerikana ino moa zany potera, tiany hoe frenena zany le izy. Ka inona moa zany ny faiblesse ny Chine? Faiblesse ny Chine dia resaka énergie. Inona moa resaka énergie de pétrole. Chine zany a dépendante be amin'ny resaka hydrocarbure. Ny 7% ny inona moa zany ny zavatra atao sinoa de miankina amin'ny pétrole. Ka nareo milaza fa hoe ny Amerikana zay firenena misy pétrole ohatrany hoe Venezuela, ny aty Moyen-Orient ty, pays du Golfe ty idivany daholo. Nefa izy manana pétrole nge fa ny tena marina de Venezuela anisan'ny manana pétrole indrindra ara-tany, de izy moa Iran manana pétrole indrindra ara-tany, de Russie. Fa Chine manararaotra ny embargo amin'ny Iran sy ireto firenena reto rehefa misy ny embargo da alefa tsokotsoky io zavatra io de mahazo pétrole mora be ny Chinois. Misy any amin'ny 1,4 million de baril ny alefa amin'ny Iran mandalo amin'ty détroit d'Ormuz ty makany Chine. De ny fananany Chine, ny fafahany Chine mividy ny pétrole mora amin'ireo pays sous embargo reo zay no ino moa zany afahany manindry tanteraka ny isa moa ny Amerikana amin'ny resaka ino moa zany économie. De zay mahatonga ny Amerikana hoe alora nga tapahana ty Iran ty, potehany ty raha ohatra ka manapotika ny Iran izy, manapotika ny Venezuela izy, de Chine no tiany vonona am'izany, Chine no tiany tapahana tenta. Ary fantatry sinoa zany, fantatry ny rehetrarehetra zany no tena vrai stratégie amin'io. Resaka fotsiny tatia Venezuela hoe izao Nicolas Maduro narcotique iny, varotra rongona ny États-Unis iny, ina moa zany dictateur iny, zao. Resaka fotsiny io misambolana iny. Fa natasambolana iny de osorony iny satria iny tsy manaiky ny Amerikana, sorony de soloana olona fanaraka amin'ny Amerikana, de afahan'ny Amerikana ino moa zany mitazona amin'ny pétrole ny Venezuela tsy tsakany Chine. Famboazana lehibe ho an'ny Chine io. De resaka narcotique zany varotra rongony reo avy an'ny Colombie, resaketro zany satria raha ohatra ka ny olona menotsiny amin'ny resaka drogue nefa ny maninona raha ny ino moa zany iza no varotra fitaovam-piadiana amin'ireo narcotrafiquant reo, ny Amerikana no varotra fitaovam-piadiana amin'ireo, iza no consomme le drogue reo, ny Amerikana ihany. Ka maninona tsy ny Amerikana no sakanany ino moa zany tsy na drogue, fa ny olona fiferina am'izany fa fika fotsiny fa tiany Amerikana bloquena ty, de tiany Amerikana bloquena koa ato. De nisy resaka ino moa zany Groenland iny. Resaka Groenland iny satria amin'ny resaka teknôlôjia am'izao fotoana zao de mampiasa terre rare ny olona. Ka Chine maîtriser ny terre rare aty an'Afrika ty, BDP ny ampiasainy ao, de ny mpanamboatra
puce électronique ny Tesla sy ny rehetra dia ao Taiwan. Ato Taiwan tia ny mamatsy ny 20% ny teknôlôjia raha zao tontolo zao amin'ny resaka puce électronique ny anatretra dia mampiasa terre rare zany ty. Ka io mahatonga ny Chine te anjanaka ny Taiwan. Ka raha voalainy Chine Taiwan ty dia anazy ny puissance tanteraka. Dia zay mahatonga ny Amerikana manisy base militaire ty Taiwan ty. Ary ny resaka hoe troisième guerre mondiale ty ihany koa. Satria amin'ny taona ho avy amin'ny 2027 misy ny fankalazana ny tsy haiko fa firy taona ny armée chinoise misy fankalazana ohatra zany izy hoe efa fotoana lava be amin'ny 2027 da amin'izay fotoana zay izy naroatra encercler ny Taiwan. Dia encercler ny Taiwan izy dia alainy zanatany Taiwan aty dia zay no mampatahotra ny Amerikana aleo dino zao tonga dia coupena ny robinet aty Iran ty. Satria raha ohatra ka manao embargo anty izy ny Chine manodidina an'io dia resaka ravitaillement pétrole no ilaina amin'izay zavatra zay. Dia coupé ny États-Unis diny zao ny robinet aty. Dia resaka terre rare zany teo. Resaka terre rare dia aty amin'ny Groenland riche en terre rare aty. Dia tiany Amerikana bloquena ny terre rare aty mba ahafahana concurrencer ny Chine amin'ny resaka teknôlôjia resaka terre rare. Dia aveo koa ibloquena koa ny route ny trafic maritime amin'ity le makany Chine. Zay ny tiany Amerikana akana ty Groenland ty fa amin'izao fotoana zao misy mbola sahirana ataon'ny inona moa zany ataon'ny Moyen-Orient ato. Dia amin'ny 2027 io zany rehefa hanafika ny Taiwan izy moa ny Chine dia tsy anaiky ny Amerikana satria raha azo ny Chine Taiwan io dia azo ny suprématie mondiale. Zany hoe samy teo kadada zany samy teo puissance mondiale ro satria ny Amerikana hatramin'izay no puissance mondiale no zany véhiculer le idéologie capitalisme libéral. Nefa ny aty zany aty Chine aty communisme hafa mihitsy zany ny idéologie any ka tsy tiany Amerikana ny rehefa puissance mondiale Chine dia izy mirépandre ny idéologie tiany mipetraka dia amono le ino zany capitalisme libéral aty amin'ny ino zany teny Amerika. Zay no fandehan'io. Dia terre rare aty Groenland bloqueny anina. Dia ny amin'ny ino moa zany ny Russie moa fa tsy afaka mikofika amin'ny resaka ino moa zany amin'ny resaka embargo sy rehetrarehetra io dia zany hoe niaro sanaky telo Venezuela, Iran, Russie reny bloquena amono en Chine. Ka guerre entre en Chine sy ny Amerikana io ka zay natahorana mety hisy guerre mondiale amin'ny herintaona raha mitoy zavatra io. Ankoatr'izay ny Europe tsy mahavita ninina mihitsy matahotra ny Europe amin'izay fotoana satria le influence impérialisme américain zany hoe tsy manaja ny droit de l'homme, ny droit international bafoueny daholo fa miimposer izy. Dia miezaka ny Europe ato zany isorganiser hoe tsika raha hitazana fotsiny fandehan'io zavatra io dia ino moa zany tsy lavina atsika. Fa na ONU zany dia tsy saregny Donald Trump n'izy fa anangana vaovao mihitsy izy moa Trump. Dia eo zany le resaka le BRICS le hoe Madagasikara tsara miditra amin'ny BRICS rehetra satria efa misy firenena maromaro mitambatra amin'ny bloc de l'Est, Russie, Chine, Iran sy ny madinidinika anatin'ny BRICS. Dia zavatra zay atahorany Amerikana koa satria lasa contraire le système occidental. Zay zany no fandehany ady io. Confrontation amin'ny Chine sy Amerikana io dia tiany Amerikana lemena ny Chinois amin'ny resaka énergie satria ny énergie zay tompony énergie amin'izao fotoana zao amin'izao fotoana iainantsika zao no matanjaka indrindra eran-tany. Dia rehefa ohatra ka Chine lasa lavitra amin'ny resaka teknôlôjia sy ny rehetra sy militaire rehetra ka raha ina moa zany tsy avelany Amerikana azo zay suprématie zay amin'ny Chine. Dia zay mahatonga an'io fa ny ady madinidinika eo amin'ny Israel sy Iran
indray resaka hafa igny satria Israel koa tia inao zany tia anjanaka tia akatera amin'ny inao zany bande de Gaza amin'ny Moyen-Orient igny. Ty zao ny Israel zao miditra amin'ny sud Liban. Lazaina fa hoe Hezbollah mitifitra roquette zao de manao incursion any amin'ny sud Liban ny Israeliens efa créé zone de tampon ka mety possible alain'ny Israeliens ny ampahany amin'ity Liban ty. De ny Macron mitazana fotsiny tsisy azo atao fotsiny. De amin'ity le Palestinien ty zany efa potera tanteraka roana reo inao zany le olo amin'ny Cisjordanie reo zany tiany Israel roana. De zay manelingelina ny Israel amin'ny io resaka colon io ny colonisation io toerana satria tia hanangana état d'Israël le hoe inao zany le grand Israël zany tianjareo atsangana eo hoe manana puissance de tianjareo roana lanina tamingana le Palestiniens. De Iran nefa no manembatsy manana Israeliana am'zany menasiny inona moa zany Israeliana am'zany satria Iran manana teknolojia ny resaka nucléaire, drone sy missile isan-karazana. De ny Iran no miravitahy inona moa zany ny Hezbollah ty amin'ny sud ny Liban de ny Hamas ao amin'ny Cisjordanie de aveo ny Houthis ty Yemen. De ny Israeliana zany samy manana ny objectif ny Israeliana sy ny Amerikanina fa zareo samy miaraka manafika ny Iran fa ny tanjony ny Israeliana de anala ny inao zany ny menace entre parenthèse ny Iran tsy hanapotika azy indrindra fa Iran mamatsy ny lazainy fa terroriste Hamas sy ny Hezbollah de ny inao zany Houthis. De ny Amerikana zany zao zany mieritreritra hoe esorina ny inao zany ny ofana ny régime de Mola tanatin'ny inona moa zany état islamique ny Ayatollah Khamenei de tadiavy ery hosolona ny zanaky Shah d'Iran i Pahlavi. Ka ny Pahlavi mipetraka any États-Unis niandra États-Unis de sarbakolony Amerikanina de tiany soloana io ty ny régime mato afahany justement micontrôler ny zavatra rehetrarehetra iny. De reto moa zany matoa reto tsy mifanaraka satria tia silamo chiite de reto sunnite. De sady ty Arabie Saoudite koa tia hanana puissance ty régional ty de ninazy business volana nazy tadiavina de tsy mifankahazo reo satria misy base américaine dolodolo amreo atreo de rangitiny iranianina zany hoe tifirina ty Bahrain tifirina ty Koweït amizay anina moa zany mbola stratégie hafa ndrainy fa aloha tsy androany fa efa 13 minutes zao ny vidéo. Ka zay ny fandehan'izy io mety hisy ny guerre mondiale amin'ny 2027 satria ny Chine planifia misy célébration resaka armée liaka ny Taïwan izy amin'ny 2027 de zao diny zao de coupen'ny Amerikanina ny robinet satria io énergie iny no ahafahana manakenda ny Chine amin'ny développement économique technologique ino zany ino filaza armée militaire. Zay ndra zany olo zareo fa de bon week-end daholo.